Taloha moa zany a dia teo eo amin'ny 40 ny mpiasa namokatra tato anatin'ny orinasa NaturalG, zany hoe ireo mpamboly mahaleo tena. Zay ny antony nampatonga an'ilay vokatra ho kely, de niezaka izay nitady hoe aiza inona ny lalana, de nahita ny soro-dalana Fihariana moa sy fanentanana mahakasika ny Fihariana izay avy amin'ny présidence'ny république amin'izao fotoana izao, dia niezaka nanao ny fampahafantarana sy ny dossier rehetra mety ilaina mahakasika an'izany famatsiam-boly zany, ary dia isaorana zanahary, isaorana ihany koa ny mpamatsy vola fa nahazo izahay vokatra zay fahazahoany zay. De ilay mpiasa 40-50 teo niakatra ho avo roa eny amin'izao fotoana izao, mihoatra aza satria efa mahatratra any amin'ny 100 any ny mpiasa mpamboly lomotra an-dranomasina zay mamokatra ho an'ny NaturalG taorinan'ny famatsiana io zany. Ary dia afaka nihitatra tany amin'ilay Fokontany manaraka koa zany zay, satria concentré teto Ambodirafihy ny famokarana teo aloha, fa izao zay de efa afaka nihitatra nakany amin'ny Fokontany sanjana zay atsimon'ny Ambodirafihy ihany koa. Ary dia efa misy mpiasa eo amin'ny, zany hoe mpamboly moa zany, eo amin'ny 20 eo koa zany avy any. Zay rehetrarehetra zay de vokatra lay famatsiana avokoa. Ka samy rere zahay fa tamin'ny taona 20 teo de efa tafiakatra tany amin'ny 3 taona ilay 200 taloha iny taorianany famatsiana. Ary amin'ity taona 120 ity zany a dia mbola tsy tapitra ny taona, fefa tratranay sahady io le taona azy tamin'ny taona lasa io, dikan'izay zany a mbola misy eo amin'ny 3 volana eo zahay mbola afaka miezaka de mety ho avo roa eny an'ilay teo zany ny vokatra ho azo amin'ity taona ity, mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 5 taona no any. Izany dia ilazana hoe noho ny amin'ny famatsiana azo tamin'ny Fihariana no nahatonga an'izay fiakaran'ny vokatra izay, sy eo ihany koa moa zany mazava ho azy ny fiazahanay tato anatin'ny orinasa.